Ny tetikasa iray antsoina hoe pitch contest izay karakarain'ny GCI arivo fifaninanana eo ambany fiahin'ny Ministeran'ny Indostria sy ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina izy ity ary misokatra ho an'ny rehetra izay mihoatra ny 12 taona. Misokatra ny talata 17 Jona ho avy izao ary aharitra iray volana ny fandraisana anjara amin'ny fifaninanana tetikasa karakarain'ny GCI arivo. Fifaninanana misokatra ho an'ny tanora mihoatra ny 12 taona. Azo toana arabola sy ara-teknika tsy latsaky ny 5 tapitrisa ariary izay hibatany amboara. Raha fitina le projet pitch contest dia fampiroboroana ny toe-tsaina mampandrara eo anivon'ny tanora malagasy na tsy tanora ihany koa fa be dia be ny tianay hotratrarana amin'izay tanjona izay dia ny fomba eritreretinay anaovana anazy dia ity fananana ity misy an'izay atao hoe business model izay moa terme teknika izy izay ny fomba ahafahana hifantenana voalohany ireo izay manana potentiel goavana dia avy eo jereny Ministeran'ny Indostria sy développement secteur privé tsirairay avy ahoana ny dossier ankizy tsirairay avy tanjony moa marina ihany fa mba hisy ny impact ny projet. Ty tetikasa ty dia misokatra ho an'ny tanora rehetra 12 taona izay manana tetikasa eraky Madagasikara tsy akanavaka zany. Ireo dimy voalohany dia ampafantatra ny tetikasa ny mandritra ny fivoriam-be nasionaly na ny convention nationale ny GCI Madagasikara izay ho tanterahana ny 20 hatramin'ny 14 septambra eto Antananarivo. Marihana fa ny Ministeran'ny Indostria sy ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina no mpiahy ity tetikasa ity. Maro ireo mpiara-mimbonantoka miara-misalama mba hanomezana tosika ny tanora, anisan'izany ny quintia domiciliation izay hanome tohana ara-teknika sandaina ho 3 tapitrisa ariary ihany.